Mitondra ny teny fiarabana ho antsika isa tokantrano indray sy any amin'ny toerana rehetra izay andraisantsika ity fandarana zany malaza ity ny tenako amin'izao fotoana hanatontsantsika ny fandarana izao. Ny arahana lala ary ny arahany rehetra ny aino tamin'ny ty fiandohan'ny herinandro ity ny fanambarana lehibe nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana filohany ny antoko tiako Madagasikara sady mpitarika ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Misy lafin-javatra vitsivitsy nambarana tao anatin'izany fanambarana zany izay fa nitondrantsika fanadihadiana sy nitondrantsika ny antony nahatonga ireny fonjakevitra ny afara tamin'ny antso nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ireny. Taroin'izay dia ny rarakopana ireo fanambaram-panohanana ny am'izay tokony isin'ny fijoroana isin'ny firaisan-kina ny voaka malagasy izay ka hosa hiady ao anatin'ny fanitsakitsahana mivenombenona ny lalam-panorenana sy fanitsakitsahana ireo lalàna izay ataon'ny fitondrana am'izao fotoana izao ary hosa ihany koa handrava izany foto-kevitra jadona entin'ny mpitondra am'izao fotoana izao. Nanomboka izany ny collectif des citoyens ny resaka ny zava-misy hitan'izy ireo any ampitan-dranomasina any. Nanaraka izany ny vondron'ny vehivavy sa diaspora na ny VVSD izay niantso ny firaisan-kinany rehetra mba hamaly izany antso ny filoha Marc Ravalomanana izany ka sa hijoro manoloana izao fahavoazana mahazo ny vahoaka malagasy sy Madagasikara izao. Na raha ny K2 zany na raha ny K25 sy ny pro Ravalomanana ireo GTT na any La Réunion na ny Amerika Avaratra sy ireo fikambanana maro samihafa izay mieritreritra fa manana andraikitra anty Madagasikara ity ka na any ampitan-dranomasina lavitra aza dia nitondra izay anjara biriky ny hoan'ny fanohanana ny faneho-kevitra nentin'ny filoha Marc Ravalomanana izany. Fa anisan'ireo nanao ihany koa ny fanambarany fanohanana ny antso lehibe nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ny hetsika Montpellier izay any ampitan-dranomasina fantatsika mazava ho azy arak'izany dia any Frantsa. Ny tafa sy ny resadresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa ny avy amin'ny vondrona panorama sy ny RMDM ny fampizara ireo heverina fa tokony hovain-dohan-draharaha sy ny ezaka atao hanatanterahana ny antso lehibe izay nataon'ny filohan'ny RMDM sady filohan'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny alatsinainy iny. Fatsalatra danja ihany koa ireo mpikambana teo anivon'ny parlemanta sy minisitra teo aloha nandritry ny fanjakana ny fandimby izay nanohana ty antso lehibe nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ity fa anisan'ny efa niazakazaka mialoha ary nandefa izay fanohanany ny amin'ny siny firaisan-kina lehibe ihany koa ny avy any Atsimo Atsinanana. Tsapa arak'izany fa liana ny rehetra ary tsapa ihany koa fa samy te handray andraikitra ho an'ny fanarazarana sy ho avy ty Madagasikara ity. Fa iza tokoa moa zany mbola hijoro raha ohatra ka samy hilalao tanana sy hanetsetra ny zava-doza ataon'ny fitondrana am'izao fotoana izao ny rehetra ka tsy misy sa hiteny na metraka dondatabatra ho an'ny fitondrana ny amin'ny aok'izay amp'izay ny fanitsakitsahana lalàna na ny famotena ny endriky ny demokrasia izay ataon'izao fitondrana izao. Mametraka tantara ratsy fanaratsarahana mihitsy ny vahoaka malagasy ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana. Ireny rehetrarehetra ireny dia anisan'ny tazan'ny sehatra iraisam-pirenena ka ny alohan'ny lany ny vondrona Eropeanina teto Madagasikara dia nametraka afatrafatra ny amin'ny tsy maintsy isiny ny fikeonan-doha iombonany rehetra izany vondrona Eropeanina izany ary nametrahan'izy ireo foto-kevi-dehibe vitsivitsy izay heverina fa anatsara ny revi-pifidianana ho aminy ho avy izay fa tsikaritra izy ireo sahady fa marisarisa raha mihoatra ny tamin'ny taona 2024. Tsy hivitsika eto indray ve ny filazana nataon'izany vondrona Eropeanina zany ny amin'ny tokony handaminana ny mahakasika ireo lalàna izay mandrindra ny fifidianana. Eo ihany koa ny resaka fanomezana fahalalana maneho hevitra sy fahalalana eo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety.
sy mifampitoviana ireo mpisehatra hiatrika izany fifidianana ho avy izany, ary ny ahafahan'ny rehetra maneho hevitra eo anivon'ny haino aman-jery zay mazava ho azy tantany ny fitondram-panjakana. Reo rehetra reo de efa nasongadintsika tamin'ny fandarana manokana, fandarana teo aloha zay nitondrantsika ny amin'ny hoe tsy mitaza-potsiny fa mahita ary tsy marenina akoriny ny eo anivon'ny sehatra resam-pirenena fa mandre ny antsoantso ny vahoaka malagasy sy ireo vondrona sivily ary vondrona politika ny amin'ny hoe misy zava-doza miantra eto Madagasikara dia nitaraina teo amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Ny mpitarika ny RMDM diaspora ohatra dia anisany nanantona ihany koa ny teo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena any anivon'ny sehatra zay misy azy ireo samihafa any. Anisan'izany ny teo amin'ny vondrona Europiana izany. Ka nanamafy ny fomba fijerin'izy ireo ny amin'ny tsy fandehanany raharaha sy ny fanitsakitsahana lalàna ary ny fahasimban'ny demokrasia sy ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Nitondra taratasy mahakasika izany ary nanamafy mbola zavatra hitany nanoloana ny fifidianana lasa ny tarika izany RMDM diaspora izany. Fa ankoatran'izay dia natsoina ho amin'ny firaisan-kinina ny mpanohatra sy ireo antoko politika sy ireo fikambanana ary syndika izay mahita ny tsy fetezana amin'izao fotoana izao no antsono ny antefana nalefa ny filoha Marc Ravalomanana. Izany ny antso izany dia mamaritra ny tokony ho fandraisana andraikitry ny rehetra ka hametraka amin'izay ny mahazava-dehibe ity firenena ity. Fa na ny fitondram-panjakana mantsy dia tsapa ary tsikaritra fa tsy manana vahaolana intsony hivoahana amin'izay loza mahazo any Madagasikara izao. Ary mbola ina hitombo betsaka izany loza izany, tsy maniry loza isika fa ny zava-misy zay iainan'ny firenena no mamaritra izany amin'ny alalan'ny krizy ho amin'ny fiakaran'ny viditsolika zay efa nambarantsika tamin'ny fandarana tamin'ny alarobia lasa teo. Ary tsy vitsy ny efa manombana sahady ny amin'ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo na ho an'ny mpitatitra io na ho amin'ireo sehatra asa zay mampiasa solika eto Madagasikara na ihany koa ho an'ireo orinasa zay manao ny fanodinana famokarana ara-industrialy zany resantsika izany de efa maminavina ary manatanteraka fivoriana raha loharanom-baovao samihafa re fa voavatany miakatra izany viditsolika izany amin'ny alalan'ny vérité des prix indrindraindrindra zay tena tsy ho zakany malagasy ary tena hisy fiantraikany amin'ny tontolo ara-toekarena dia efa misy ny manombana ireo fanamboarana vidin-javatra sy famerana ireo vidin'ny entana zay atolotra izy ireo ho an'ny mpanjifa. Hisy fiantraikany zany rehetrarehetra izany ary tsy ho zakany malagasy izany. Hatreto anefa raha ny filan-kevitry minisitra tamin'ny alarobia lasa teo de mbola tsy de nanana an'izay fiomanana melo zay na anticipation izany ny fitondram-panjakana. Fa ny fitondram-panjakana dia miezaka ny mitady izay anaro-tsaromana fotsiny ihany na hanodinana resaka diversion fotsiny ihany ho an'ny zava-misy zay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ireo diversion ireo de taratra amin'ny endriny marobe izany amin'ny alalan'ny standard & Poor's ohatra na amin'ny alalan'ny ireo sondage échantillon zay navoaka ny ONG anankiroa zay milaza fa efa mandeha tsara ny asan'ny fitondram-panjakana ary mbola misy ny fahatokisana 350 ho an'ireo hifidy ny filoha teo aloha. Fa mbola endriky ny fanodinana-dresaka na diversion ihany koa nataon'ny fitondram-panjakana mahakasika indrindra ny am'ireo fitokanan-javatra sy ny am'ireo fampanantenana zay fotodrafitrasa tsy vita nandritran'izay 3 taona sy tapany izay. Very sy difotra ao anatin'izany adevitra resantsika izany ny fiakaran'ny vidim-piainana. Very sy difotra ao anatin'izany adevitra resantsika izany ny fahampitehan'ny vokatra zay ahondrana amin'izao fotoana izao eo anivon'ny tsena anatiny sy ny tsena iraisam-pirenena satria tsy mahafa-po ny mpamboly raha ny vaovao samihafa no aparitaka sy resahana ankehitriny. Izany ho isika no manampirofo hatrany hatrany isa minitra
isan'ora, isan'andro ary isan-kerinandro ny aminy hoe arakaraky ny andro sy ny fotoana ho an'ny fitondram-panjakana zay hita tany amin'ny firenena ary hanakaikezan'ny fahataperan'ny mandany no mahatonga n'ilay fandrovita-tsia isan'andro san'andro ho an'ny fitondram-panjakana ka tsy miseho amin'ny endrika skandala firitsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa miseho amin'ny endrika fahamakaina zay teanao foto-dravitra azy zay tsy possible tsony ny avy tany ao anatin'ny heritaona sy tapany. Ohatra amin'izany ny resaka autoroute miainga eto Antananarivo mandalo Ambatondrazaka ary tonga any Toamasina. Ohatra amin'izany ny tetikasa Tanamasoandro. Miazakazaka izay tsy izy ny fitondram-panjakana ary mitady vola etsero mikaroka mpandrara iara asa aminy hanatanteraka an'izany vina nentiny teo anatrehany vahoaka malagasy na io tao anatin'ny fampelezan-kevitra na io nafatotry ny vavany tao anatin'izao fitantanana izao. Fantatry ny rehetra ihany koa zany amin'ny RN13 zay nofatora ny vavany Andriamatoa Iany Rajoelina fa ratsy vita zany tsy hanao politika izy. Tsy lôzika eo amin'ny fanamboaran-dalana indrindra ny fanamboaran-dalana aty Afrika toa ny Madagasikara ny ahavitana lalana 500 kilometatra latsaka ao anatin'ny heritaona sy tapany. Ary tsy lôjika ihany koa raha ohatra ka milaza fa ny RN13 de Fort-Dauphin Ambovombe irery ihany. Izany rehetrarehetra izany nentsika hilazana ny amin'ny hoe may volotratra ny fitondram-panjakana ary tsy mahita ho raisina intsony amin'izao fotoana izao ary efa betsaka ireo fanerena ato anatiny vokatry ny fitakiana sy ny vokatry ny fisehoana ary vokatry ny fietsehana samihafa ataon'ireo vondrona asa na ataon'ireo sehatrasa na ataon'ireo fikambanana sy ireo manandrara amin'ny fanjakana ka tsy faly amin'ny fihetsika ataon'ity fanjakana ity. Ka rehefa tsy naombo isika ny famonoana fetsero de mbola miditra amin'ny fanodinandresaka na diversion vaovao ny fanjakana amin'ny alalan'ireo foto-drafitrasa lehibe indray hanababonina ny fony voaka malagasy ka entina ilazana fa miasa ary hahatateraka ny teny nataony ny fitondram-panjakana indrindra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny vorona no tazomina amin'ny elana fa ny olona kosa dia tazomina amin'ny teniny. Izany teny izany ho an'ny malagasy de tena saripady tokoa. Ny teny dia mamatotra ny olona zay ny teny azy ary ny teny ihany koa dia misy enerzia mipaka ho any an'ireo mandray izany ary ny teny ihany koa dia mitoetra mandrakariva amin'ny sehatry ny serasera ka tsisy afaka hanafoana izany teny nambara izany raha tsy amin'ny fahataterahan'ny teny zay hita mivaingana amin'ireo lasa samihafa izany. Teny lehibe mamatotra ny fitondram-panjakana ohatra ny RN13. Teny lehibe mamatotra ny fitondram-panjakana ohatra ny Tanamasoandro. Teny lehibe mamatotra ny fitondram-panjakana ohatra ny resaka tontolo ny herinaratra ka ampitombo izany ka 100 mégawatt indroa hatrany 700 mégawatt koa ny ara nandritry ny reny fotoana zay nampahafantarina ny tetikasa EEM ireny. Teny mamatotra avokoa zany rehetrarehetra izany ary mbola teny mamatotra ny fitondram-panjakana ny ilazana fa anenjika ny fahatarany ny fandrofantsona hatramin'izay zay tsy nisy teto Madagasikara fa mbola teny lehibe mamatotra ny fitondram-panjakana ihany koa ny amin'ny hoe hanao zay tsy vita n'ireo mpitondra teo aloha nandritra n'izay 10 taona izay. Reny teny rehetrarehetra ireny de misy dikany seviny avokoa ka mamatotra an'izay olona ny teny azy indrindra amin'ny fotoana tsy hahataterahana izy ireny ka ny vahoaka no mitsara sy mandray izany akoatra ny finoany fa misy zanahary atapony roa zay kinony malagasy talohany nidira ny fivavahana kristianina teto Madagasikara. Nino izany malagasy ary mahatsapa ny malagasy fa na izy tsy miteny io aza de miantso isan'andro san'andro an'izany hinony izany mba hiaino mandrakariva ny vavaka zay ataony ka hanampy azy ny am'izay hasoa ny tenany sy ny firenena. Maninontsika no miteny an'izany satria heverintsika fa anatra ho an'izay mpitondra aoriana ny mamadibadiky mipito ny lela zay vao miteny mba tsy hiteniteny foana ka hamatotra am'izay zavatra ambara amin'ny alalan'ny vahoaka satria manko isika feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra
vox populi vox dei, ary ny vahoaka no Andriamanjaka ka tsy azo fitahana, tsy azo laingana, ary tsy azo rahonana ao anatin'ny tsy fahatanterahana ka hamadika ny resaka ho any amin'ny faneriterena na fampiororona. Efa taonjato raiky amby roapolo izao, ary efa miova manaraka an'izany ihany koa ny fisainany sy ny fomba fijeriny vahoaka rehetra eto ambonin'ny tany, ka ny mpitondra mamadika, mamitaka, mandainga azy dia fantany ny fotoana tokony hijoroany zay ahafahany zany vahoaka izany mandray fanapahan-kevitra an'ireo mpitondra. Ny lalam-panorenana rahateo ny resaka am'izany eo amin'ny andinin'ny 15 ny amin'ny hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefana. Zany vahoaka ny tompon'ny fahefana zany nambarin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina rehefa nitarika vahoaka teny amin'ny kianja ny 13 Mey izy. Any vahoaka ny fahefana hoy izy ary izy no maka sy mametraka am'izay olona tiany ametrahana izany. Teny izany ary teny tsy miveriny indray na miveriny indroa, fa teny mitoetra ho an'ny rehetra ary mitonga fahatanterahana rehefa tonga fotoana zay hijoroany ireo sarababem-bahoaka ka mba hiteny zay mba tokony hanjara hitenenany am'izay, fa tsy ireo zay mamitaka azy sy ireo mitondra azy any amin'ny fampandrenana diso feno fitaka sy lainga no hiteny na hanambara mandrakariva izay zavatra heveriny fa tsy mahomby azy izay. Izany zava-misy zany malaza ary tsara ho fantatry ny rehetra izany satria ny malagasy dia olona misaina. Ny malagasy de manana ny soatoavina sy ny kolotsaina ka sarotiny amin'ny alalan'ny teny, ary raha diso teny dia tsy mandefitra am'izany malagasy satria ny azy dia ny fony no mibaiko ny fitiavana. Izany fony mibaiko ny fitiavana zany no mahatonga ny malagasy mandrakariva ny amin'ny hoe olon'ny fony malagasy. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tobokola, makatelina toboko vavy.